atolotry ny radio Feon'ny Mania anao Tantara mitondra lohateny hoe Tatao ho velomindreo mpilalao tantara rehetra izay eto amin'ny onjam-peo amin'ny radio Feon'ny Mania Ambositra teo amin'ny lafiny teknika ny namana visiteur André Mihaja sanganasany Simon Menjanary ary ny toto sainy ho azo lalaovina eto amin'ity onjam-peo mamitsika ity. Mandroso fa tsy midy. Manajanao monsieur le gouverneur. Mahazo toerana ianao de hoe tsy resaka tianao lazaina fa miaino anao Misaotra indrindra tompo. Hoento ary ny tenao fa miaino Akoatry ny asa fiambenana izay saina ho andraikitra ato amin'ny faritra izay adidinao tompo, de eo ihany koa ny fanaraha-masony zanaka ao lahatokana. Fa misy inona sa misy ditrana ataony anga? Tsy de izay loatra tompoko fa niresaka tamiko izy ny amin'ny faniriny mba hanendrenao azy ho lefitro amin'ny asa fiambenana io. Tena tsy mazava amiko ane zany tsy mandresy. Aleo ary fa ho tantaraiko anao ny resaka ny fanaovanay reo lahy de azava aminao tompo. Ka tantara malaky ary fa mbola maro ny asako. Eny ary tompo. Mandresy, mba afaka miaino vetivety ve ianao? Fa misy inona ry lova? Tena mbola maro be ane ny asako ao Tsy hitazona anao maritra fa mba hiangavy anao ary raha mba mety. Ka lazao aingana ary fa ratratran'ny rainao amin'ny resaka toy izao de tena tsy mety Raha misy olona ry Mandresy tena hitokisan'ny papa de ianao ny voalohany. Ka te hindrana anao mba hilaza amin'izao faniriako izao de mba hamelany asa hady mba hianatra io asa iandraketanao io. Inona nefa no misakana anao tsy resaka aminy mivantana? Sarotra zany ry Mandresy Fa sarotra ahoana koa hitanao ihany papa fa tsy mazoto amin'izany miasa zany. Raha ny tiany de satriny aza hipetrapetraka fotsiny miala voly miaraka aminareo namako na mandehandeha mihaza rehefa tsy mianatra. Zany Nefa tsoriko aminao fa mba te hisahirana ihany koa eo amin'ny fiainako, mba te hafantatra izany atao hoe fiz1 zany, te hiaina amin'izany fanarahan-dalàna sy miara-monina amin'ny hafa ihany koa. Tena sady tsy mazava amiko ny tsy azoko izay antony na de efa mezaka manazava amiko azy se. Izao ry Mandresy efa mba te hifehy ireo vahoaka iandraketan'ny papako izany no tena marina. De za zany nataony sesorina ilaza aminy nefa de iarahantsika mahafantatra fa tsy hankasitraka n'izany mihitsy izy. Efa inimbetsaka ny any lazan'izany taminy ry Mandresy sangy ny lavin'ny papa foana. Mino aho fa raha ianao no manelanelana anay mianaka de anaika izy ry Mandresy Endray ariko tsy de hitako koa izay maharatsy an'izany fa ezaka hiresaka sy handresy lahatra azy Matoky ianao fa ho vitanao zany. Mahazo matoky ianao De izay tompoko ny resaka ny fanaovanay reo lahy. Misaotra anao ry Mandresy marina ny voalazanao teo efa nisy fotoana tokoa asa na indrona intelo izy no ndresaka n'izany tamiko. Amiko anefa de tsy natokana hanana toetra hifehy vahoaka mihitsy loka satria haiko tsara ny toetrany. Ka sao de ny famelanao azy amin'io zavatra ireny io mety mba hampiova azy. Marina fa zanako tokoa izy ry Mandresy ary niteraka vatana fa tsy niteraka fanahy ka izany no mampisalasala aminy fanendrena azy io Matokisana tompoko fa eo hiaraka aminy ary anoro azy izay tsy mety. Tadidio anefa ry Mandresy Eny tompoko. Fa raha manao fahatsony indray mandeha izy de ho sarotra ny amerenana azy ary tsy vitan'izany ihany koa fa ena ny fitokisana vahoaka ny tenako. Marina tena marina zany tompoko. Saingy afaka manome toky anao fa anoro sy hitarika azy amin'ny marina sy ny mahitsy toy izao fitondranao azy ao. Izao ary izy Eny tompoko. Sao de asevy makaty amiko izy fa miandry azy Misaotra indrindra tompoko. Ndao azy. Mandresy. Eny tompoko. Noho ianao de manaiky ny hanendriko azy Misaotra indrindra monsieur le gouverneur. Mandiana ary
Nanahoana ary mandrisy a? Sao dia mandeha ihana fa miandry ny seho amin'ny braony ahony izy. Fa nanahoana nefa? Tsy anjarako ny milaza izay fanapahan-keviny fa aoka izy ny ilaza azy amin'ny semivantana. Fa ahoana koa ary izany? Efa tafitako ny afatra nasain'ny netiko e. Anjaran'ny sesisa miaona aminy ilazan'izay fanapahan-keviny. Eny ary fa misaotra anao ry mandresy a. Ao fa izao aho dia ho any aminy. Dia mirarosoan'ny se ary aho. Misaotra betsaka e. Eny ary. Avy dia midira ny lova. Manahoana ianao ry papa? Mipetraro se a. Reko ny hafatra nampitona isiany mandresy. Ino ry papa? Dia izao no izy. Ekeko ny fanariany se fa mba tiako ho azavaina fohifohy amiko a izay antony mahatonga an'se hanana an'io fanariany io. Tena marina izany ry papa. Satria efa mba te handray ndraikitra eto amin'ny faritra misy atsika. Ka izao ary izy a. Meno anao ry papa? Ekeko ny fanariany se. Nefa tadidio tsara ny lova fa misy toetra manokana tokony hanana an'izany olona ifesy hitondra izany. Ka afaka manome toky avy se fa tsy hivoana amin'ireo izay efa nampianariko ansehatra amin'izay. Efa hatramin'ny ela ry papa. Manomboka raha-pitsoary dia havory daholo ireo lohandohany rehetra eto amin'ny fanjakako ary ampahafantariko azy eo ihany koa ireo fanapahan-kevitra izao mba hakatoavan'izy anse. Misaotra betsaka ry papa. Izay ihany fa afaka mandeha se. Aoka ho matotra sy ho modely eo anivony vaoko se a. Eny tompoko, afaka matoky ianao. Dahoary. Miala tsiny fa nampiantsoanareo miala-da-mpanolo-tsainay aho satria misy fanapahan-kevitra tsy maintsy ho raisiko. Mihainonao ary zahay tompoko. Satria tsy maintsy isy andova ny fanjakako any aoriana. Noho izany dia nanapa-kevitra ka notendreko ho mpifehy levitra eto amin'ny fanjakany lova. Vasaina lehibe loatra sao fanapahan-kevitra taonao izao tompoko. Hazavao amiko ny hevitsery Antoine. Satria tsy tena zazana teraka ao izy fa zazana trangana. Ary sika telo mianaka ihany no mahafantatra an'izany. Marina izany e. Na izany aza ny rahantsika nahita kosa hatramin'izay fa tito na lehibe azy ary ano notaiza azy. Tsy noraisiko zaza ratsangana izany mihitsy izy fa ohatrany hoe zaza naterako azy. Mananjo amin'izay rehetra nanako ihany koa izy nefa na izany na izany. Raha izaho manokana tompoko dia tsy manana hevitra ho fandavana izay fanapahan-kevitra izao. Fa saingina izany aza mila somary tenena ihany izy satria manana toetra somary masika sady tsy dia azo ifanakalozan-kevitra izay. Marina be izany ry Antoine. Marina izany tompoko fa na izany aza everiko fa soroany izany. Sady anao koa ny manara-maso azy. Efa feno taona ohatrany tovolahy rehetra ihany koa izy ka tokony hitondry. Sarotra amiko anefa ny avy hatrany dia hanendry azy raha tsy misy olona iray aminareo no milaza izany amiko. Ka iza taminay mpanolo-tsaina anao tompoko no niteny sy nanolo-kevitra anao? Tsy dia ianareo manadalo se eno.
fa ny feny tafika no teny tamiko. Marina izany satria hitako koa ny fiarahan'izy ireo matetika ary rehefa sendra tsy eo azy mandresy dia lova no solony azy. Ay misy ary zany dia tsy niteny tamiko nareo. Nisy izany tompo fa na izany aza vitany tsara ihany ny asany. Te hiteny aminareo fotsiny ary aho e fa sarotiny loatra amin'ireo vahoaka tsika ireo ka na iza manao izay hampahory azy ireo dia tsy mahafaly azy zany ka miangavanareo mianadahy mba hanara-maro tsara zao andraikitra kiniko manokana amin'ny lovo zao. Afaka matoky ianao tompoko. Izay ary fa mahazo mandeha nareo e saika adiniko nanahoana ny hafatra napitinako anao tany amin'ny fanjakan'ny manangana ry sehena. Miandry ny valiny sika tompoko. Ay. Efa nanambara ry zareo fa amin'ity farany herinandro ity no afantarana izay valiteniny. Eny ary dia misaotra nareo mianadahy. Eny tompoko. Manahoana ianao ry lova? Izao hitanao salama tsara zao ry Antoine. Efa ho roa volana sady izay no nandrendrenanao tamin'ity andraikitra vaovao ity. Somary misy resaka manahirana ihany fa tokony hitandriny sika. Resaka manahirana ahoana? Tsy azoko izany mikasika ny fifehezako ve sa zavatra hafa? Tena mahakasika izany fifehezanao ny vahoaka izany indrindra. Fa misy inona ry Antoine? Ianao mahafantatra fa rehefa misy zavatra manjohan'ireo vahoaka ireo ka mampitaraina azy dia tsy mba fanaondrainao mihitsy izany hoe manampim-bava azy ireo tsy hiteny izany. Hatreto anefa dia mitaraina izy ireo fa tsy mba afaka maneho hevitra rehefa ianao no misolo tena andrainao. Ka izany mihitsy no mahatonga ahy manao an'izany monsieur le conseiller. Tsy izay rehetra tenenina ampirisina izy ireo akory dia tsy maintsy hoe tanterana avokoa. Na izany aza tokony ho afaka maneho hevitra kalalana kosa izy ireo e. Mampitandrina anao monsieur Antoine. Izaho no mifehy fa tsy anao akory ary tsy izay rehetra mahafaly azy ireo akory ny tokony ho atao fa izay mahasoa azy. Fa inona no mampifamaly anareo mianaka eto e? Inona moa ry seheny fa mba manoro hevitra ny lova amin'ireo fitarainana voaraintsika ireo. Asa moa raha fantatra tokoa ry lova fa alohan'ny hahatongavan'ireo fitarainana any amin'ny rainao dia tsy maintsy mandalo aty aminay aloha. Mandritra izany no makafakana ireo fitarainana ireo. Raha mbola azonay atao ny mama azy dia vahanay arak'izay olana miseho fa rehefa hitanay kosa fa zavatra mety hanohitohina ny filaminam-bahoaka sy ny fanjakana rainao dia tsy maintsy entinay any aminy ary miara-mandinika izay vahaolana izay. Ka ipapa zany fa tsy zaho e. Izany mahatonga azy ho fotsy volo toy izao satria izao olana rehetra izao dia entinareo aminy daholo. Maninona raha ny fampizaranareo tamiko reny dia anjarako ny mama azy miaraka aminareo. Ka tsy izany ny rafitra misy eto amin'ny fanjakana ry seha. Ka izao no izy fa ely zany e. Rehefa tsy mety dia tsy mety ary manomboka amin'izao ray fampiresantsika telo izao dia manome baiko anareo fa tsy misy fitarainana miakatra izany tsony any amin'ny papa. Ento ty amiko dia anjarako ny mama azy. Miala tsiny fahasarotra izany lova. Ianao anie tsy tompon'ny fanjakana fa natao ifehy ireo mpiambina ny tanàna fotsiny e. Ary mbola lefitry mandresy azy ianao. Mampitandrina anao tsy hiteny toy izany amiko tsony ry seheno raha mbola tianao io asa nakin'ny papa aminao io. Izany ve no mampisainanao ry lova? Tena tsy nampoizy. Ka tsy voatery ho ampoizinao daholo izay rehetra ho teneniko ka. Dia milaza aminao fa tsy ela dia hoe sorony vahoaka aminao io fa efa nanapetraka aminao io raha izao no mitohy. Okizay ry seheno Avenareo miresaka eto e. Fa misy inona ry mandresy Misy dinika maka ilay monsieur le gouverneur anareo telo mianaka. Fa dinika mikasika n'inona izany ry mandresy Raha fantatro ilay izy dia nambarako anareo. Saingy tsy haiko ka dia aleo mamonjy azy sika. Sa ho nisy nikotsesaka tany kosa ary nareo ry mandresy? Tsisy an'izany kosa raha miseha. Mifankahita eto anie sika e. Fa hevitra oviana indray izany mitsiry eo amin'ny se izany ry lova. Ohatra mahavariana ahy izy izany
tena zany ny vao mampiady hevitra anay toromandresy a saingy milaza ny tena notom-pahefana ny levise dia io mitady idingidrambo sahady. Raha tsy mitandrina sika dia mety hiteraka zavatra sarotra sady mafy izao zavatra ataonao izao lova. Andao amonjy an'izany antsony papa zany fa anjarako zany fa tsy anjaranareo. Ha, manomboka miova sahady ve Ramose no miteny toy izany? Io n'olona nosoloina vava teo anatrehan'ny gouvernoura. Izao no ataony. Nefa dia milaza aminao ary mandresy fa raha sanatrika misy fiovana na faravany ty fanjakany ity dia tsy afa miala amin'izany ianao. Azafady ry se eno a. Marina zany e, nanolo-bato mafana ny gouvernoura se tokony nidinika taminay aloha vao nitondra sosokevitra io teo anatrehany. Mampitandrina anareo mba tsy hoeniko fanirony zany teninareo zany a. Andao andefa tsy mety za mampiandray papa zany. Napiatso anay hono ianao ry papa. Ie, ao mipetrapetra ianareo teny Manadahy. Misaotra tompo. Eny azy, araka ny afatra tonga eto amiko dia ny valy ny faniriko ny mba ahafahako mitsidika ny fanjakany manangana. Ka raha pitsy ihany dia andeha hiazo an'io fanjakana io. Noho izany dia isery lova no hitondra sy feny fanjakatsika mandrapiveriko eto. Afaka matoky ianao ry papa. Afaka matoky ny fitondrany tena CV a. Matokisa ianao ry papa. Fa dia fitsidiana firina moa tompoko no ataonao izany. Ray volana eo ry Antoine. Sao dia maharitra loatra izany tompoko. Ao anatin'ny fotoana somary mavaivay ihany nefa ny fanjakatsika. Zony papa no makaina. Toy ny olon-drehetra izy ka afaka mba miala voly raha teo koa. Fa misy mampanahy nareo mpanolotsaina avy aloha sa misy zavatra hafatadiseo eto amin'ny fanjakatsika. Zany tompoko fa tena be loatra ny zavatra tsy maintsy mila fanarenana tato ato izay a. Ka nahoana tsy tonga nareo taty amiko zany? Satria mbola mba hanoazona ny vahana ihany tompoko. Dikan'izany manavy zany ianareo fa tsy ho vitan'ny lova mihitsy ny andamina zany e. Tsy mitovy ny fomba fihetsikareo mianaka na dia samy teto aza. Aoka andeha ampilaminana izy e. Aza sembasembanareo ny fitsidihana izay kasainy ataony. Anjarako sy ireo mpiara-miasa amiko ary nareo mpanolotsaina no mandamina an'izany. Ka mandresy ve moa zany hiaraka aminao kosa? Miaraka amiko izy mazava ho azy ry eno a. Dia mpiambina firy zany eritreretinao hiaraka aminao ry papa? Folo ihany dia ampy. Sady ry zareo ane andefa miara-mila tsena ina tsasadalana e. Eny ary tompoko. Dia mirary soa ny dianao ho tsara mandroso dia ho tsara miverina ihany koa. Saotra se eno a. Fa inona nefa zany no mahalasa malomalo kendrika anao toy io e. Tsy dia misy inona tompoko. Aliko asendra ny serana fotsiny angamba no tazanao teny amin'ny endriko. Sao dia misy zavatra hafa ny dikan'izao aloha. Asa? Miankina aminy zany fa tsy fantatro ry papa. Eny ary aleo tsy ho sembanina ny dianareo tompoko. Matokisa ianao fa eto izay ianao izay ampilamina ny fanjakatsika. Tandremy tsara ny fanaraha maso ny sisy tany ry Antoine. Mahazo matoky ianao tompoko. Efa vao mana daholo ny fitaovana izay hoentiko ka dia raha pitsy maraina zany izay no manainga. Tonga avasoa ianao ry papa. Mbola veriko aminao indray a. Fa niteraka ianao niteraka. Zay azy. Mino aho fa afaka miara-miasa tsara nareo mianadahy eny. Eny tompoko.
ahoana ny fahitanao an'ity faritra ty ry mandresy? Mahafinaritra e, sady maintsy mavana izy ity tompo. Tena tsara. Fa rehefa sendra mandalo misafa ty zay dia matsapa fa tsy ampy ny rano midina manondraka azy ty, nefa tany tokony hamokatra sy afaka mamaty atsika ty. Fa tsy dia mahita trano fonenana loatra aho a. Tena mandeha kilometatra maromaro tsika vao mba mahita tanàna ray, roa, omby miraokahitra eny manodidina eny sy ireo voronan'ala ny tena betsaka aty. Aty zahay no mihaza rehefa asaina makaina kely. Rehefa mba reradreraky ny asa iny e, miaraka milova zanakao. Tena diby loatra ty faritra ty ry mandresy. Inona ny mba sosokevitra sy amin'ny tokony hanadarintsika an'ity faritra ty? Mety ho sarotra ao antsika ve ny manitatra ny tanàna tonga ty? Ohatra hoe anorenana trano, raom-panjakana, na reny toerana fitsidiana reny, akoatra ny any an-dapantsika any. Zany tokoa zany tena faniriako. Efa manomboka telo loatra ao amin'ny tanànatsika ao, amin'ny rivotra ao e. Sampanitsakito ny vahoaka ka tsy ahafahan'ny olona mamonjy ny asan'ny aingana. Tombo isan'andro ihany koa ny mpangalatra satria mitombo isan'andro koa ny mponina. Ny tena eritreretiko zao ry mandresy raha mety akoatra ny birao zay isako any amin'ny lapa dia tokony isy birao anankiray koa ty dia mafaka miasa ty ihany koa rehefa malala. Tena mety raha izay no atao tompoko. Tsy manana manam-pahaizana afaka anao ny drafitsary amin'izany vilavilanao zany ve moa isika? Manantsika ka, na eo amin'ny fanorenana, na eo amin'ny fandrafetana sy ny fananganana ny fotodrafitrasa, tena manantsika. Fa eo amin'ny mety manana aloha zany zao ny tsy maintsy hojerena satria tsy zavatra moramora ny anitarana tanàna ty ry mandresy a. Zay koa aloha dia marina e. Maninona mora ohatra ka mijanona kereto aloha tsika e. Tena mahafinaritra loatra zany toeran'izany a. Teneny ny mpiambina dia asevo mikarakara ny sakafo tokony karakaraina amin'ny andro atoandro ny mikarakaraan'izany dia alohatsika eto ny mijanona. Eny ary tompoko. Sa aleo ery aloha ery mijanona e. Sady oatra misy reny rano lehibe mahafinaritra eo ambany io zany a. Andao ary tompoko. Dia aleo entsika ny miala sasatra kely sady mba afaka maka-rivotra kely eo amin'ny moron-drano madio sady mahafinaritra eo tsika. Andao ary tompoko. Aleo etsika no hijanona dia mba matoreto atsika androany alina. Ataoko pepetra rehetra ahafahantsika amin'izany eto ry mandresy. Eny ary tompoko. Ho antsika mpiamina rehetra, atsangano ny tranolay dia apetrao ny fefy tokony miala 20 metatra manodidina atsika mba ho fiarovana ny lehibentsika zany. Ianareo mpikarakara sakafo kosa, atsangano ny toko vy efa nentsika eo amin'ny fikarakarana ireo sakafo ireo. Eny ary toko. Izao dia tanterao ary. Fa inona ty mahasepitra andao ry mandresy? Misy zavatra tsy mampino tompoko atsy ambany andrefanatsy. Fa inona nefa zany? Misy trano tokana tsotro zay ao, miorina eo anivon'ny alam-boasary. Fa ahoana ny mahamarina an'izany ry mandresy? Tena marina zany tompoko. Ka misy olona sa tsy misy olona zany trano lazainao zany nefa ny? Zay indray aloha ny tsy voadiniko fa vao nahita an'ilay toerana feno voasary zay dia niverina ilaza aminao. Ka mila makaina tsara aloha ianao e. Dia manahoana nefa ny lalana midina eny amin'ny moron-drano io?
Misy lalakely mazavazava zay tokoa any. Efa hita hoe ela tsy de nandehanana raha ny fahitako azy. De tsy maintsy mandalo eo amin'io trano io vao tafidina any. Zao de andeha tsika hiaraka iny. Tiako hita izany toerana izany. Andao ary tompoko. Hitanao io tompoko? Tena magaty telo mandresy a. Trano gasikaty tsara voatra, voadidina lamboasary. Lasa manome endrika mampiavaka azy ny voamboasary eny amin'ny fotony. Sady lehibe zany voamboasary zany nefa masaka raha zao fahitako azy zao a. Jerenao kory atsimon-drano ry tompoko, feno volomboasary daholo. Tena mahagaga marina ty ro mandresy. Rakotra volomboasary zany toerana zany ro mandresy a. Andao tsika andeha hidina eny. Tsy maintsy misy olona mikaraka azy zao fa raha zany tsy ho vita to zao ty toerana ty. Andao ary tompoko. Jereo fa na ny lalana midina ety aza de voarafitra ny vato tsara tarehy. Misy vatolahy misy soratra io tompoko. Aiza zany aiza? Io ambany io. Tena marina zany. Andeha hoe ovaka itsika io. Sady amin'ny teny gasy mazava tsara izany. Ireo velo rano 30 ampandrosoana ny fireneko. Zay ny soratra tsara hoe izany ro mandresy. Zay ny soratra eo tompoko. Ireo velo rano 30 ampandrosoana ny fireneko. Velo rano 30 ampandrosoana ny fireneko. De aiza ireo lazana fa velo rano ireo? Ka na zay olona nanoratra azy ane tompoko tsy fantatsika e. Tena marina zany e. Alao aloha ny fankatsariny se de alaiko sary io aloha e. Malakilaky se. Eny ary tompoko. Efa azoko sary tompoko. Eny ary de ampirinditsana izy a. De andretsika no miditsika hidina ery mbany ery. Vokatra zany voasary zany a. Sady lehibe ny voany tena efa masaka be mihitsy. Tena voatina hitako zao kosa aloha mandresy. Ay misy toerana mahafinaritra toa zao ato anatin'ny fantsakato nefa de tsy mba hitako misy nefa fifotoana zay no hitatanako an'ity fantsakano ity. Azafady tompoko. Fa ahoana e? Misy tovolahy anankiray mipetraka eo ambony vato io. Manao akanjo volomboasary ambony ambany. Io zany mety tompon'ity tanàna ity a. Ary manao ino izy zany? Ohatrany manao sarisary ane izy io e. Andao andehanantsika eny aloha. Ka sao de tokony ho jerenao aloha sao de mba tsy olona io fa zavatra hafa. Raha sanatsika tsy olombelona aloha de efa nitsindromandry tonga tato amiko. Andeha anatin'atsika fa aza matapy se. Manahoana ianao ry tovolahy? Oay, manahoana nareo tompoko? Tena miala tsiny fa variana loatra. Tsy manino zany e. Fa ino zany mahafatana anao zany? Manao an'ity sary ty a? Mba azoko jerena ve? Tsy maninona ka? Indro atolotra anao? Tana masoandro. Ary to sary tanàna mahafinaritra be. Mba azonao azavaina amiko ve ty tovolahy? Tena azoko azavaina aminao. Fa alohan'ny anazavako azy de miaraba anareo tonga soa eto amin'ity tanànako ity a. Saotranao. Andro no anarako ary taona efatra zay no nonenako taty ka niezahako nanangana izao toerana hitanareo izao.
ianao kosa efa fantatro na tsy ilazany mombanao azy. Fa ahoana moa zany no antony afantaranao ahy? Ka anisan'ny vahoakanao ane atompoko. Tsy mazava amiko zany Andry. Nandeha fa ho herinandro zay vao tonga eto amin'ity toerana misy anao ity, ka ahoana no ilazanao fa vahoakako ianao? Eny fa na dia mety mbola ho faritra ao anatin'ny fanjakako aza ty faritra ity. Ponina tao aminao atompoko araky ny voalazako. Saingy noho ny zava-nisy tamin'ireny fotoan-tsarotra nandalovan'ny fanjakanao reny dia niezaka ny mitady lalana ialana tao aho ary nivoaka taty ivelan'ny fanjakanao mihitsiny. Tsy teto tanindrazana mihitsiny zany aho raha ny tena marina. Tena mahaliana azy ny zavatra tantarainao amiko zany Andry. Maninona raha ohatra ka andeha hiaraka aminay aloha ianao dia ary amin'ny tranolay izay natsanganay ry tsika no miresadresaka sady miara-misakafo tsika. Tsy maninona azoko atao zany tompoko, fa raha tsy mahadiso re inona zany aloha no antondianareo aty, indrindra zao dianareo ety amoron-drano zao. Andeha tsidika ny rahalahako any amin'ny fanjakany manangana any aho ary nahita nyity toerana mahafinaritra ity dia nanapa-kevitra kely mba hijany eto aloha. Ka tsy mbola lavitra ve zany dianareo zany? Nefa ny andro ty efa manomboka miditra amin'ny mitatao vovonana. Ka neritreritry ny hijany natoreto zay andro any alina. Tena faly loatra ny tompoko satria tanteraka ihany ny nofinofiko. Tsy mazava amiko. Efatra amin'ny ela no nitady fiaonana taminao, saingy sarotra. Betsaka loatra ny asanao. Moa izay rehetra nilazako ny fanindrikiny mba hiaonako aminao dia tsy afaka nanome fahafapo avokoa. Ka androany zany no voasoratra ionanao amiko. Eny tompoko, horaiketiko ato anatin'ity diariko ity ny datin'andro an'io fa 13 volana Desambra izay nandalovanao teto amiko. 13 Desambra tokoa kay moa an'io? Tsy mpisendrasendry zany tompoko. Satria nahoana ry tompona? Saiko moa nasaika isioka rano ve sa inona ny tena dianareo ety amoron-drano ety, fa misy zavatra tiako atoro anareo. Tsy isoka rano zay fa mba neritreritra akarivotra fotsiny. Ka raha hitanao hoe misy zavatra tokony atoronao, tsy maninona fa ndao atoroanay zany zavatra tsy nao aseho anay zany. Aleo ary aloha anangona an'ireto fitaovana nanaovako sary reto aho dia andesika. Ndao ary mahafinaritra azy ny tovolahy zany tsy mandresy a. Sady mbola tanora izy no mavitrika nefa hitako mahay ihany koa. Ho hitantsika eo zany zavatra atoronantsika zany. Hitanareo ty vatolahy ty? Tena le vatolava mijerentsika ty monsieur le gouverneur. Ka aleo andrasana zay fanazavana taona. Efa hitanay tokoa io tamin'izay nidina teto a. Fa izay mety ho fanazavanao an'io lazainao fa vely rano 13 fampansoana amin'ny firenena io zao no tena tsy mazava aminay. Eny tompoko, arak'ilay voalazako taminareo any teo dia mahatsapa ho manana didy sy andraikitra eto amin'ity fanjakanao ity aho mba hitondry izay fahaizako fampansoana an'ity faritra ity. Dia toy izy ny fanazavanao. Raha anao an'izany anefa dia mametraka ireto teboka 13 reto mba ho lara-pahamehana amin'ny fampansoana izay ataoko. Mafy anefa ny sedra tsy maintsy andalovako tompoko. Nahoana no milaza an'izany ianao e? Satria efa niezaka nanazava azy io tamin'ireo vahoaka izay isendrany ao anataniko a. Tsapako fa betsaka ny resy lahatra. Saingy tsy vitsy kosa nefa ireo izay entiny fahakalana na tsy fitiavana fotsiny tsotro izao ka nanao izay andribirebena ny vahoaka. Indro omeko anao ty boky kely ity. Ity no manazava azy amin'ny antipriana.
eny ary misaotra anao fa voaraiky ty ary hodiniako ka inony zany nahatonga anao ny teny hoe velivany amintsika malagasy de zavatra ambony sy sarobidy loatra ny mifanao velorano rehefa misy zavatra atrehany toy ny hoe hifanao velorano tsika fa tsy hifamadika mahafinaritra loatra zany ezaka sy faniriana tianao zany tovolahy ka inona azy zany ny tianao anampiko anao tsoroko aminao monsieur le gouverneur fa efa vonona daholo ny oenti-manana amin'ireo velorano 3 nambarako ireo ny tohana avy aminao sisa no andrasako tompoko ka izay tohana andrasanao zay ne zany no tiako fantatra ny anampianao aho mba andresy lahatra ireo vahoaka amin'izao ezaka tiako atao mba ho fampandrosoana ny faritra misy atika izao eny ary voaraiko ty ary hodiniako tsy afaka hamaly anao dian'izao anefa satria tsy maintsy mbola hamory andreo mpiara-miasa amiko rehefa vitako zay de hiverina ka hitondra teny mafalo anao misaotra indrindra tompoko fa tsy azoko le sary ohatrany sary tanàna nataonao teremoron-drano iny a arak'ilay nambarako anareo teo de betsaka ny firenena tany velany efa mitsidiako mahita ny fandrosoana izy ireny a de malahelo rehefa mahita ity tanindrazantsika ity tena marina zany tanamasoandro tanàna vaovao tiako atsangana eto amin'ny fanjakanao io tompoko raha sitrakao sy voafidinao fa izaho no anorona azy ary maninona no tsy miteny ianao tompoko tena tsy kisendrasendra tokoa zao Feonnatika zao tovolahy izay rehetra ny hoeritreretiko atao a ho andreo bokako ireo kehitriny no indro ambaranao amiko fa ataonao tsy izaho indray no anambara aminao monsieur le gouverneur fa firenena tena voatsodranin'Andriamanitra ty firenetsika ity feno arena na any anaty tany na ambony tany eny fa nahatra any anaty ranomasina azy nefa de izao iarahantsika mahita izao ny fahantrany vahoaka monina eo aminy mba te hitondra ny anjara biriko sy izay mba fahaizana kely ananako aho tompoko anampiana azy ireo monsieur le gouverneur efa miantotsika ny fiamina fa efa voninao ny sakafo eny ary misaotra anao tovolahy misaotrika aminao fa tsy kisendrasendra tokoa zao Feonnatika zao mbola veriko aminao zany eny fa na de ny fanirity zany nahatory teto aza amin'izao androany aly zao raha sitrako de andeha araka aminay ka hiara-sakafo sika sitrako tokoa ny iray latabatra fihinanana aminao nefa mino aho fa sakafo efa voahomana ho amin'ny isanareo no karakarain'ireo mpikarakara izay voamanao de fampizarantsika tovolahy eny ary tompoko mba ho fandraisako anjara ary de aleo aka nyrety voasary vovatry ny fisasarako reto ah ataotsika tsindry sakafo aleo mipiko ianao de anjaitsika tsy taraiky efa misy notazako an-tranao e de izay no aleo alaiko nefa avy hatrany de afaka maky eo ihany ko ianao andrasy fa ho alaiky vetivety ndao any makasitraka tamin'izay rehetra nataonao tamiko iandry manome toky anao aho fa amin'ny fiverenako de mbola iresaka bebe kokoa sika eny ary tompoko tsoroko aminao fa voninahitra lehibe ho azy zao fitsidianao aty amiko zao efa mandroso alina ny andro monsieur le gouverneur ka tsy aleo faranana amin'izay aloha ny fotoana isika raha teo koa mbola nainga vao maraina ohatrany tsy mety amiko ny mieritreritra anao atory atao anatin'ity trano lahy ity tompoko afaka mandroso ao amin'ny tranoko ianao de aoka no isoloanao ato anatin'ity ka tsy maintsy voatery anaovany fitsipika ho fiarovana azy indray zany ko tsy maninona fa efa mahazatra any toy zao rehefa mandeha mitsidika faritra ka eny ary tompoko de mbola mamerina ny fisaorana amin'izao ny safidiaranao ny janony eto amiko zao vo te resaka zavatra betsaka aminao ary tovolahy saingy mandrosoa alina tokoa ny andro de areo manaraka indray eny ary tompoko de mirary alina feno filaminanao anao ka hotratry ny maraim-baovao indray misaotra anao tsaroa fa mbola vao mifo maraina ianao de
ny fofona manitra ireo voasary namboleko ireo no amerovery eo anatrianao. Eny tokoa ary andry. Eny fa raha de fa mandrosoala ary ny andro de ohatrany mba tiako anotaninanao hoe inona kay zany no tena nahatonga ny safidinao ambolo voasary fa tsy zavatra hafa e. Voalohany tompoko de ny loko volomboasary de loko natao ho an'ny olona tia filaminana. Tsy tia valifaty ary indrindra olona be fitiavana. Faharoa, raha misy voankazo tena mitondra hery sy tanjaka ho an'ny olona de ny voasary no izy betsaka vitamine C. Ary fahatelo sady farany amin'ny antony safidianako azy de voankazo tena mampiditra vola tokoa izy. Saotranao amin'ny fanazavany. Vonidina tery amin'ilay aboneria varatsery zay any teo atoandro. De avona soloa samy loko volomboasary no tazanay. Tena tiako loatra ny fomba nandrafitanao azy ty tovolahy. Azotsika atao tsara io tompoko. Ary mbola mahavita tsara noho io tsika rehefa anorina io tanàna tanamasoandro vaovao io raha manaiky hiara hiasa amiko ireo vahoakanao. Tsy vitan'izany ihany fa ireo velorano 13 natolotra anao ireo de ho vitaitsika ao anatin'ny fotoana fohy. Be ripobeny ianao zany ry tovolahy. Tsy afeniko aminareo mianaka fa talohany hiatrehako ny akitsapaka ao amin'ny adinam-bava ho famaranana ny fianarana izay nataoko tany ivelany. De nivavaka mangina tamin'Andriamanitra mba hanomezany ahy izay laharany sitrany ho raisiko. Rehefa nandray an'ilay bolina kely mirakitra ny lahara nanaovana ny akitsapaka de akory ny agagako fa ny laharana 13 no voaraiko. Teo no nahatsapako fa mihaino vavaka nataoko izy satria ilay teny ao amin'ny soratra masina voarakitra ao amin'ny Koritianina voalohany toko 13 andininy 17 no noraisiko teny filamatra amin'ny anatotosantsika izao ezaka tiako atao izao. Ka voamaika tsara anie zany ry andry. Ary mino aho fa efa voasoratra zany lalana diavinao zany. Ko maherezy ianao fa tsy mitsen'Andriamanitra tao. Eny ary fa ilaozako amin'izay angamba nareo fa tena efa mandroso mialina ny androko. Mandresy a? Eny tompoko. Mandiana sy voatery ny mpiambina antsika izy. Tsy maninona na tsy aterina fa tsy misy atahorana eto tompoko. Efa maizina loatra ny andro ry andry. Milamina eto na izany ka. Mandiana ary de mirasoanao ary mandra-piondray. Fa ianao re moa zany no mipetraka amin'ny trano io. Eny tompoko. Fa mbola tsy manambady zany ianao. Efa manana ary telo mianadany zanako. Ka aiza izy ireo? Mbola nivelana izy ireo fa tsy ho ela de ho avy ny madamako ka. Ilaina ihany mantsy ry andry ny mba manana olona tena azonao antoka hanampy anao ara-tsaina amin'izao zavatra lehibe eritreretinao atao zao. Eny tompoko, efa ho avy izy ka. Andao ary fa lasa mitombo ihany ny resaka nefa ianao koa efa mety reraka. Tsara mandry ary ianao tompoko de miraso anao ihany koa ny tenako. Sotra indrindra de tsara mandry ihany koa anao. Fa inona re zao antso vao maraimbe zao e. Traso hoe tazaniko kely etsy ambaravarakely etsy. Way, inona daholo reto olona marbetsy ambavady reto. Marina tsy olona mipiasa ny anotra ny fanjakana reto a. Aleo mihitsy aloha andeha anantona ny Antoine fa tsy lasy. Ory Antoine, mba hitanao ve reo olona mitabataba reo?
ianao to variana mikatotrano ato fotsiny afaka anao inona nefa sika efa impiro-tenenina izy fa tsy manaiky firy zay ny olona migadrainy sy nampifiriny nefa voatapabolina ny nandehanany rainy marina tsy tera-dozeto zao raha mitompo asy izay ataony monsieur le gouverneur amintsika raha tafaverina eo izy efa mivonona izakaizay azo mafindrindra azo atsika andeha aloha ry Antoine mba andresy lahatra azo farany sika marina tena tsy mety amin'ny saiko mihitsy zao tsy maninona raha zay no hitanao fa mety alanenina ty tena zay mihitsy ary mba aiza moa izy zao ao amin'ny borondrainy ao izy tena andao mihitsy ka zao dia zao ihany ndao eny ary mihenanareo a mialatsiny aminao aloha lova fa tena tsy nifanarahantsika teo masindrainao kosa zao fampahoriana vahoaka ataonao zao a fa inona nefa ny ratsy atao ka mifanohitra amin'ny lalàna eto amin'ny fanjakan'ny papy tsy de hoe ratsy ane fa ity fitifirana sy fanagadrana olona ity ny tena tsy mety mba hoviny ianao no natadidy hoe nanao zavatra toy izao ny rainao i papany tsy afa-manoatra na te hampiandra lalàna azy satria tsy misy tafakatra ny aminy ireo fahadisoana sy fandikan-dalàna maro ataon'ireo vahoaka ireo na izany aza mafy loatra ary tena mety hanimba zavatra eto amin'ny fanjakana mihitsy zao ataonao zao ka tena tsy mety amiko zao ka rehefa tsy mety aminao ary a dia hanao inona zany ianao zany ve ny mba fambaly ny sery lofa tena tsy napoziko hoe toy izao se rehefa mba nanakirina fitokisana firifiry ny olona tonga nyresaka amiko tato tanatin'ny roa volana nandehanany ray se zay bodose ny tanin'izy ireo akany sehetra meo papa nyreo mpandoha hetra anga vitan'izany ry Antoine fa na ireo mpivarotra madinika mamatsy ny faritra aza dia daviny orarana tsy mahazo mampiditra entana eto amin'ny faritra intsony ny orinasany daholo no tiany anao ny asa rehetra zao ny teniko aminareo a izaho aloha zao no eto a dia izay hitako fa mety no ataoko impiry hitondra sy hitantana toy izao koa anefa aho e lova tena tsy mety zany e tona mandalana eo ny hitantanany se aza simbaina ny zavatra toy izany ny fanjakany rainy se raha za manokana aloha lova dia mitsotra aminao fa tena manahy mafy ny fifandonana mety hisy eo aminareo sy ny rainao a raha tafaverina soma tsara izy efa vonona amin'ny fanazavana ataoko aminy a ary matoa mampiatra ireo sazy ireo dia mendrika an'ireo olon'ireo zany rehefa tsy misy resaka hafa ataonareo intsony dia afaka mandeha nareo fa mbola betsaka raha teo koa ny asa ao ataoko manahirana aleo mandeha ry Antoine ndao ary azafady fa saika adiniko mihaino anao zay marina ve fa zaza tsy nateraka papa hony aho fa natsangana iza no lazan'izany tamin'se tsy aho indray ry Antoine no ametrahanao fanontaniana fa ianareo ny tokony hamaly aho za aloha lova tena tsy mahafantatra izany sady na ny taona ny asanay nanoditsaina ny rainao azany e mbola tsasaky ny taona na velomanao e ka ahoana no afantaranay an'izany manafinamiko nareo e tadidio anefa ry izy mianada fa amin'ny fotoana afantarako an'izany dia hiantra aminareo ny sazy sy ny fahatezerako satria mpandaingy nareo ka nanatsanga ny sena naterany inona zany zao ny mahasamy hafa zany ka maro zany saingy hafa ihany ry Antoine ny zaza nateraka ndao andeha mirasoanao tompoko zay fa vao misy asa maika tsy maintsy vonjeko mahazo mandeha nareo mbola maro ihany koa ny asa ataoko
io ary ilay efa nampanay ary Antoine. Tena tsy napoziko mihitsy ty zavatra ataon'le retiry hena. Milaza aminao aho fa hanahirana io. Dia samy mahay manazavany amin'ny monsieur le gouverneur rehefa tafaverina izy. Nefa dia voaizy ty enim-bolana iverenany. Tena horava ihany izay tsy horava. Savy tsika haniraka olona ilaza aminy e. Tena sarotra izany. Aleo dia andrasana ny fiverenana. Nefa dia milaza aminao fa tena hanova zavatra be eto zao zava-misy zao. Manahoana nareo mianadahy? Manahoana ianao? Miala tsiny fa na dia tsy asako aza dia voatery mihaona aminareo aho satria hitako fa tsy mety tsony zao zava-misy eto amin'ny fanjakana izao. Fa inona nefa izany e? Eno a? Dia hodinareo tsy hita mihitsy ve ty korotana mitady iseho eto amin'ny tany sy ny fanjakana ity sa misy ambadika? Miala tsiny drony fa efa niezaka nandamin'izany zahay a. Ary vao eo mihitsy aza ny tenenanay azy fa mahavolotsy azo tenenina izy. Sady izao koa e, tokony tsisy an'izany hoe asanay sy asanao izany eto. Ianao ny voatendry hiaro ny arifenitra eto amin'ny fanjakana, noho izany manana didy hiaro ny fanjakana koa ianao. Izany tsy mandany izany ry se eno e. Fa nahoana tsy mba nilasy izao olana izao tamiko nareo? Efa alohalika anie ny ranom-bary sa avela hitroatra any ireo vahoaka ireo dia izay alehany ihany alehany. Aiza kosa moa ny teo izany drony a. Efa lany hevitra izahay. Raha mahita hevitra hafandresena lahatra azy ianao dia tsara tsodrano hiresaka aminy. Ka tsy maintsy miteny kosa aloha e. Za tsy anaiky ny fanjakana ho virafirain'ny lova toy izao mihitsy. Ahoana no fiheveran'ny monsieur le gouverneur antsika rehefa tafaverina soma tsara izy? Marina mihitsy izany ka, na izay mianadaja anie mba sahira saina e. Izay fa ilozako aloha nareo. Zaho ihany mantsy aho dia andeha hiresaka sy hiteny azy. Mahavita soary ianao. Miainanao ampanajana raha matoa kely io tompona andraikitry ny arifenitra eto amin'ny fanjakana raiko. Tena manaiky sy manady izany zavatra lazain'ny vavanao izany ve ianao sa teny fanarabiana fotsiny izany? Fa tsy izany ary ve no asanakinina taminao? Ka mametraka fanontaniana aminao koa hoe manaiky an'izany asakinina amiko izany ve ianao? Aza be resaka ary io a, fa izay lazaina lazaina. Ka tsotra koa ny teniko aminao. Atsahazo manomboka izao ty fampijaliana sy fampahoriana vahoaka ity. Fa ianao nefa izy no asa andrara amin'ny fahefana napetraka amiko. Ka araka ny voalazanao teo a, dia izany tompona andraikitry ny arifenitra eto amin'ny fanjakana. Dia midika inona eo anatrehako anefa izany andraikitra kely napetraka aminao izany. Mba hainao moa fa zaho anie no lahy tokany governory. Haiko tsara, dia midikinina koa nefa izany. Zanany ianao fa tsy mpitondra kory. Fa efa nanampindramina anie no petrahandrainao eo ry lova. Tsy tompony ianao fa mpamerin-doha. Fa ina ary ny tadavinao no mahasamy tetoy izany amiko ianao? Tsotra sady mazava. Ny fampitsaharanao izao zavatra mifanohitra amin'ny lalàna izao. Tena tsy mitsikina mivazivazy aminao amin'ny teny an'izany ry lova.
mba fantatrao moa fa efa mitady ioko amin'ny fanjakan'ny papanao ny olona. Izao ry ony mandeha any ianao de asavy manginy rehefa vahoakareo raha tsy tianao ny hiditra any amponjana ho faty. Sanatria tsy za mihitsy no azonao baikona amin'izany afy antoanina seheno andeha nefa tadio fa tsy iony mihitsy no anaiky izao zavatra ataonao izao. De anao inona nefa ianao ho hitanao eo Zao ve zany tsy maintsy misy rehefa mba omena fahefana kely tantana ny olona anankiray. Vao 3 volana izay no nandehanan'ny monsieur le gouverneur nefa de zao sahady ny zava-misy eto. Mbola izy ry 3 volana iverenany. Reko zao fa mandidy ireo tompony andraikitry ny fananantany indray izy amin'ny fanangonan'ireo tanina ambolen'ny olona mba ho soratana amin'ny anarany. Tena tsy maintsy mitady hevitra aingana fa raha tsy izany dia anahirana tanteraka ty raharaha ty ary tena tsy afamaina amin'izao zava-misy izao mihitsy zahay. Fa inona ny malasa saina ny ony eto Tena tsy mety ry seheno ty zavatra ataon'ny lovy ty tena marina Ka inona nefa moa no azontsika atao eo? Maninona raha anomananareo fiarakodia tsy mataho-dalana anankiray dia aleo ay tena monsieur le gouverneur any fa tena ikorotany ty fanjakany ty mandra-pahatongavany. Dia ianao rery ve ny andeha any? Lalana efa mahazatra indry seheno sady tsy dia misy atahorana koa ny any. Tsy milamina amin'izany eky ny saiko aleo asiana mpiambina anankiray mihitsy miaraka amindry any. Tsy maninona ary Inona ny mahavariana anareo roa eto? Anapa-kevitra andeha ilazany amin'ny monsieur le gouverneur ony Ory ony sao dia risika loatra izany. Tsy milamina ny saiko ry Antoine. Ahoana no amelako ny vahoaka amin'izao loza miseho izao ny filazana azy amin'ny tompony ihany ny vahaolana aingana amin'izao fa raha tsy izany dia ho sahirana eto isika. Ndahoary misaotra anao amin'izao fahafoizatenanao izao. Ka oviana no anainga ianao? Raha pitsy vao maraina fa efa niteny tamin'ny seheno teo mba hanomezany ampiambina anankiray araka amiko. Mety izany Ka izao arivo izao ihany dia milomano izany. Saingy aoka tsy ampahafantaritsika meloha kosa izay mpiambina hiaraka aminy ihany sao hiteny any amin'ny lova. Tena marina izany. Eny ary fa omany ny fitaovana ilainao dia alefa vao maizimaizina nareo. Andra, tena lasa mena be ne ianao Ka heverinao fa ho moramora ary ve ty zavatra eritreretintsika atao ty. Eny fa na izany aza mba tokony ho jerenao sy tsinjofinao ihany izay efa mianaka. Mialy efa mijery anareo foana sa mbola misy zavatra tsapanao ve fa tsy ampy eo amin'ny fiainantsika na ny fianaran'izy telo mianadahy na ny vola ampidirintsika hitsinjovantsika ny fiainantsika ny eoriana. Tsapako izany saingy mamavoamasika ve andro fa hatramin'izay nieritreretanao io fandriana tianao atao io dia
lasa resaka vahoaka sy resaka firenena foana ny resaka ifanaovantsika na dia izy telo mianadaza ny mahatsapa fa mena be tsy toy ny taloha ny fiaonanao sy ny fiarahanao amin'izy ireo e. Tsapako izany te iangavy anao anefa ry mialy. Inona ny angavianao a? Raha misy olona tena azoko itokisana amin'ny tolotsaina ahafahako manatanteraka ny ovinako io dia ianao ny voalohany. Eny mazava be izany. Ka inona nefa izany ny fiangaviana tianao ataoko aminao e? Ny mba anome courage anome espoir indrindra anome fitiavana mihoatran'izay efa nomenao hatrizay mba ahafahako manatanteraka io ovinako io. Efa mba anomen'Andriamanitra tompo-pahasoavantsika mihoatran'ireo malagasy iray tanindrazana amintsika. Dia maninona raha andeha n'olo tanana azy ireo isika, andeha hanampy azy ireo tsika, eny andeha amindra fitiavana ho azy ireo tsika mba hialana amin'izao fantrana sy fijaliana mianjady amin'izy ireo izao. Mijaly ane izy ireo ry mialy e. Firofiry ireo maty noho ny erisetran'ireo tsy mataotody na an-tanan-dehibe io na andrenivohitra. Firy ireo miantsoantso noho ny tsindry sy ny fampijaliana mahazo azy noho ireo kolokolo maro miseho amin'ny endriny samihafa. Ireo mba te hihoatra amin'ny fiainana saingy tsy afaka noho ny tsy fahampiana eo am-pelantanany. Ireo tanora tsy manana asa, ny zaza tsy afa-mianatra satria tsy voantoko ny ray aman-dreniny. Mila amintsika hanampy azy izy ireo ry mialy. Farafaharatsy mba afa-miaina sy miala amin'izao toerana misy azy ireo izao izy ireo. Antson'Andriamanitra no ato amiko ka ny teny amiko fa nifidy ihany tompo, hitondra famonjena, anambarany vaovao mafaly manerana ny tany. Reko ny fanambitsika amiko hoe indreto misy olona atokany mba ho ahy. Tiako sy hovonjeko amonjy ny ory, aoka izy ireo hovonika andeha. Nifidy any tompo hitondra famonjena, hivaovao mafaly malahelo ambany. Eko ny fanahy nibitsika hoe, reto misy olona tokany mba ho ahy, reko tsy tezeko amonjy ny ory. Andria, fa tena vonina andeha navitra azy ireo tokoa ve ianao? Vonina azy mialy malalako. Eny ary, tsodrano anao avity izay iriny fonao ho andreo vahoaka mijaly ireo. Tsarovy anefa ry andro fa tsy ho mora ny anatanterahana ho an'izany. Isy anaratsy ianao, isy anenjika ianao, ho tevatevain'ny olona ianao. Eny mety isy fofo mihitsy aza ny ainao. Ary ny tena ho mafy indrindra dia ny fijaliana hivady aman-janaka ao mahita izany rehetra izany antefa aminao. Fa rehefa mahatsapy ianao fa noho ny fitiavana no anaovanao an'izany dia manaika. Manaiky koa izy telo mianadaza anakitsika. Mitsodrano anao zahay. Tsy horoaka ianao ry vady malalako. Andriamanitra loharanom-pitiavana ny anampy sy tantananao mba ahatanterahanao izao famonjena ny mpiray tanindrazana amintsika izao. Misaotra anao ry vady malalako. Misaotra azy telo mianadaza anantsika ihany koa na dia tsy eto azy izy ireo. Tsarovy raha avako fa na inona iantsika, tepitepitsika, na iza mikasa ny anevateva sy anaratsy ary anenjika atsika. Eny mety ifofony haitsika azy, dia tsy hamaly an'izany sika. Aoka ho azy Andriamanitra ny famaliana. Tokana ny tanitsika dia ny anavitra n'ity firenen'ity ka hampandroso azy amin'ny lafiny rehetra ao anatin'ny fotoana fohy. Dia ahoana nefa izany ny fomba iresahanao Monsieur le Gouverneur? Mbola izy anie izao no mitantana sy mifehy eto amin'ny fanjakany, ka sao dia veriny fa hisongona azy eo indray ianao? Fanahiniko ny tsy nilaza taminao fa
herinandro lasy zay de nandalo teto izy sy ireo mpanaradia azy. Ahoana hoe ry andry? Zany Tena marina ve zany? lasa nitsidika ny fanjakany manangana hono izy ary rehefa nahita ny atsarany toerana misy atsika de tapa-kevitra ny mijanona sy natory teto ny aliny nandalovany teto iny. De tafaresaka zany nareo? Tena tafaresaka ary namonjy atery amoron-drano tery azany ery zareo e. Tena tiako raha mba tantarainao amiko amin'ny antsipriny zany fotoana zany ry andry a. Ao fa ho tantaraiko aminao e. Tantarao amin'izay ry fa efa te hiaino a. Tena mba tsy nampoiziko indray zany ry andry a. De fa nahazo ny fankataovana zany ny fanorinao io. Amin'ny akapobeany loatra eto fa tsy maintsy mbola iresaka amin'ireo mpanolotsaina sy mpiara-miasa aminy izy de avy eo mamoaka fanapahana amin'ny ahafahantsika manantanteraka azy. Sambatra ianao. Fa maninona no zaharery no sambatra? Ka niona taminy sy niresaka ny fantana tamiko. So de tsy mba nomenao voasary kosa ary zareo nataony zareo voandalana. Sady nioty hoentin'izy ireo atao voandalana no nomeko tamin'ireo tato trano niarahana ininana ihany koa tamin'io hariva nandalovany teto io. De taisy zany nareo no niarany sakafo? Efa nanangana trano lay tony mahazatra azy rehefa mandeha izy de tany no sakafo-anay. Ay, de nentinao nitsidika an'ireo sahantsika zany ry zareo? Tsy vita ry mialy satria fohy loatra ny fotoanako. Fa tsy mbola mandalo eto moa zany ry zareo rehefa miverina? Tokony ho izay mihitsiny raha tsy hoe misy lalakafa ngahano any. Engany ry andry a. Fa ny tena asa goavana miandry antsika anie zao ry mialy de ny fomba ahafahantsika manao ny tohadrano erisa be. Ahoana tokoa no ahavitanan'io izy ianao? Nefa raha vita io de azo rano daholo ny tany midadasika anarivony hektara iny. Raha vitantsika io ka mandeha tsara ny rano amin'ny alalan'ny kanaly lanondraka azy de mino ho ahy ianao fa ho betsaka ireo mponina no ifindra sy onina ary amboly aty amintsika. Tena marina k'izany a. Fa mahafinaritra k'izany tsy ho drivotra malefaka izany e. Ny andro koa mipalika raha teo. Tena marina zany. Ka maninona ary sika raha andeha ho ery ampototry ny voasary midoroboka amoron-drano ery e. De entsika no ahandro sakafo de sady mba maka aina kely koa. Tsy maninona zany fa ndao ary. Sady efa vitako tsara be le jus d'orange ao a. Ay kosa, ndao ary. Mialy a. Ahoana ki? Ianao ve tsy mahatsapa fa raha io renon-drano be io no asiana barazy ka hitaritana jiro? Mety azahoana rianaratra matanjaka. Zany koa zao no andehana ny saiko io. De ahoana nefa no ahafahana manatanteraka an'izany? Ny fahavonona ny saina aloha ny zava-dehibe ry mialy a. De ny faharoa miankina amin'ny mpanolotsaina akaiky indrindra. Tsy azoko.
ka rehefa vonina sy anampy sy anome tolo-kevitra ny mpanolo-tsaina dia mazoto ny mpanatanteraka na sarotra sy mafy aza ny asa. Raha izaho aloha ny tianao tenenina dia efa voninatry ny ela e. Vao nitsiry tao am-poko anery andry ny fitiavana anasoa ireo vahoaka mijaly sy mila fanavotandreo dia nanomboka teo ihany koa dia vonina ny anoana anao amin'izay rehetra ataonao a. Misaotra ry mialy a. Fa ny fomba hoentina manatanteraka azy no jereo haingana. Rehefa nandinika aho dia ohatra mitovitovy amin'ilay toerana ny sahabe anambaton-drazaka ty toerany ty ry mialy. Ha? Ay mba tsaroanao ny any aminay? Ahoana kosa moa no anadinoko an'ireny. Fa hitako hoe mbola tsy ampy anondrahana velaran-tany azo amboleny io tohadrano io. Hiezaka sika raha sitraky ny vahoaka ny ananganana tohadrano maromaro any mba anampilan'ireo tantsapamokatra. Sady sompotry ny vary anery andry any aminay any Antsianakany e. Haiko tsara zany ka. Fa na eo azy zany tokony mba hojerenao koa iny lalana mody any iny. Tena mampijaly ny mponina mihitsy mantsy izy iny, indrindra rehefa fahavaratra toy izao. Fa adinonao ve fa efa voasoratra ao anatin'ilay vely rano 30 ny fanamboarantsika ny lalana. Tadidiko ka. Fa mba te hiangatra aminao a rehefa ho toza irintsika dia mba atao filoha laharana ki ny lalana iny a. Mialy a. Averiko eto indray fa efa nanao vely rano tamin'ireo vahoakanao any Antsianakan'ireo a raha sitraka izy ireo ny hiara samiko dia ataoko loha laharana ny fanamboarana an'io lalana io. Na iza anenjika na iza ankahala dia horesiko amin'ny fitiavana zany satria lehibe loatra ny fitiavanao a. Misaotra kivady malalako a. Eny e, ohatrany dia mianta be aminao a raha mba miantahanta amin'ny anamboaranao azy iny. Saingy tsoriko aminao fa tiako loatra ane kiza iantsianak'izay e. Mandresy a. Eny tompoko. Omany ny mpiambina sy ny fitaovana fa hanaingy izao dia izao tsika. Fa ahoana zany tompoko? Efa milamina daholo ny resaka sy ny fitsidiana nataontsika taty ka aleo miverina amin'izay e. Vao 3 volana monja anie zay no nahatongavantsika taty e. Dia hiverina sahady fe. Sao dia nisy zavatra afa tsy nilamina e. Na nisy resaka tsy mifanarahanao tamin'ny rahalanao. Tsy misy marina zany ayanao zany ry Mandresy a. Ny saiko ny tsy milamina. Otra misy zavatra hafahafa mampanahy ahy mihitsy any amin'ny fanjakako any a. Tsy mazava amiko zany tompoko. Ka tsy tokony ho be fanontaniana ihany koa ianao e. Izao dia omany fiara sy ny fitaovana rehetra. Rehefa avy eo ihany dia anaingitsika. Andeha laza amin'le zanoko aloha. Eny ary tompoko. Fa misy inona ry any tanàna any nefa mifialan-tasatra ity vao mba mahafinaritra ery. Mety misy zavatra nataon'ny lova indray izao any dia lasa manindry mandry azy aty. Aleo asaina miomana ry zalahy fa taraiky ety ihany.
aleo aloha ry aza hijanona kely eto amin'ity toeran'ity sika sady mba makaina kely koa lavy izay lalan'izay a. Marina zany mademoiselle, sady mahafinaritra zany toeran'izany. Jerenao nefa finalamboasary daholo ny loha samy manamorona ny moron-drano. Fa ahoana moa zany tsy nahitako an'ity toeran'ity nefa mba lalana fandalovako ihany ity. Ka fitoana kosa koa zay anao no nandalo taty farany. Marina zany, sady zay ireny karazana voasary malaky mamorena izy zany. Tena mahafinaritra ry aza tia. Vao maika manome endrika azy ireo foto-boasary manaraka ny moron-drano ireo. Marina zany, fa tena lasa mangetaheta tampoka nge zazany mademoiselle. Aza misary adala kosa ry aza. Inona ny tsisy trona ny rano ao anaty fiara ao? Ka ny ranon'ireo voasary ao nge zao no tena tsara e. Sady manome hery tamin'izay lalana lavabe nandehanantsika izay. Tena reraka nge. Aza miadaladala ho a. Aiza no ahafantaranao na misy kalo ireo voasary ao na tsy? Sady angalatra zavatr'olo zany sika. Arono a. Ary mba aiza tokoa zay tompony. Zany eny ny mahagaga eto ry ady. Toerana toy izao ve de tsy hisy mpiambina. Amin'izay koa tsy mba hoe voasary vao maniry fa efa mamosy efa masaka. Fa midadasika be nge zany toeran'izany ry iony e. Amin'izay manitsy mavana daholo iny tazanina midininy. Inona reny mahatonga ny fanjakantsika tsy mahita an'izao? Variana loatra amin'ny ao an-drenivohitra ao ry aza. De tsy hita tsony ny zava-misy aty amin'ny faritra. Nefa raha izao ny voajary a. Tena sady hovoky isika no milamina ny vahoaka. Raha tsy diso de ohatry efa manana eritreritra ny hitatra ny tany azo volena ny gouverneur saingy tsy afa-mikofoka loatra izy no ireo mpiara-miasa amin'ny sasany. Fa ohatra misy olona nge ry ambody voasary ery amoron-drano ery e. Marina zany. Ireo ve zany ny tompon'ity toeran'ity? Ary jereo fa ohatra ny misakafo zareo zany. Manina moa raha mandeha midina etsika mademoiselle ony a. Ka ho taraiky eto indray ny dia tsika raha hidina eny. Na de mba iresadresaka amin'jareo mahakasika ty toerana mahafinaritra ty fotsiny aza. Andao ary fa tsy mijanona ela any sika. Fiandra. Ahoana? Misy olona midina makety amintsika eny. Ka vahiny mba mety sendra mandalo ry zareo de mitsidika tsika. De inona no tokony atao? Aleo endrasana ity. Tena hoe ty amintsika mihitsy ry zareo zany. Ohatsy ny olona efa hitako le zazavavy a. Sa ve olona mety mitovy e? Raha tsy diso ary mialy. Tena ity ny tompona ndraikitsy ny ary fiaintsy ny gouverneur a. Sao de mba olona mitovy kosa kia. Tena izy iny. Mety mpiambiny ny miaraka amin'iny. De anao inona ty amintsika nefa? Sa mety ho iraka nalefa niresaka aminao ve? Ka izy ary mbola lasany manangana ko. Tsy ho entsika eo ihany ve zay antondiany. Manahoana nareo tompo? Salama o. Mademoiselle Iony miandraikitra ny ary fenitra eo anivon'ny lapa-panjakana tompo. Ary izy kosa no hiaja mpiambina eo anivon'ny lapa. Tena tsy nandiso mihitsy ny fijeriko. Tsy azoko tompoko. Vao eo mihitsy izy no niteny tamiko hoe ohatry ny olona efa hitany ianao. Ay, eny e. Ka raha olona mena eto anivon'ny faritra ne de tokony mahafantatra tsara e. Satria izay no asako. Marina zany mademoiselle. Za kosa no andro no anarako. Ary izy kosa no mialy vadiko. Izay no tompon'ity toerana androsonareo ty. Zany io. Tena sady mahafinaritra no mahavariana ny tanànanareo. Hanga hita. Mba miezaka manao izay mahafinaritra ny saina. Na de mandalo fotsiny aza avy de voasitana hijanona sy hitsidika ety. Vao volana vitsivitsy tokoa zay no nandalo sy nijanona natory teto monsieur le gouverneur sy ireo mpiaradia aminy. Zany ve tompo? Eny tompo. Tamin'ny diandry zareo any manangana izay. Sady tiany mihitsy zao zavatra hitany maso zao. Efa ela mantsy izy mba nanana faniriana ny anajary toerana maitso tahaka izao. Tena niresaka betsaka zahay ary efa nambarany daholo ny faniriana.
ka ilozatsika miresaka fotsiny eto nefa mety noany zao nareo mianatao efa nitondra sakafo ao anaty fiara zahay ka fa nahita ity toerana feno voasary ity zahay dia zany mba akarivotra kely sady miala vizany lalana e. ay ka leo arorosoko amin'ity jus ty nareo mianata rehefa tsy sakafo ihany. Jus d'orange tena izy mihitsy ty, mety aminay tsara io ka. Zao zany natao hoe sady lalao no arena. Fa sarotra vao nahavita an'izao ry monsieur Iadza. Tena marina zany. Na nandavy ny toerana ambolena amin'ny voasary aza tsy moramora mihitsy. Mila faharetana ny zavatra rehetra avy mademoiselle. Dia hono monsieur Iandry. Atao ina zany zao ny vokatra voasary miakatra veto. Efa misy namanay avy any amin'ny faritra hafa makasika. Afaka 2 andro eo zao ry zareo dia tonga aty akazy. Ty ary aloha sy io anareo dia io misy mofo mamy dia masoto. Dia tena misahirana nareo tompoko. Zavatra efa misy tao reo fa tsy misahirana izany zahay ka. Misaotra ary. Dia mazotoa ary fa zao ny aty aminayko. Tena feno volomboasary daholo ny loasary rehetra. Vao avy ery ampoarana ery dia tazana manopy orange tanteraka ny loasary sy ny moron-drano rehetra. Ary sady tena mamobe izany Ka izany eo ihany fa mety ho mahadiso ve ny manontany ny anton-dianareo mianada? Eny tompoko. Tena manana anton-digoavana be tokoa izay satria misy zavatra tena tsy milamina mihitsy eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Fa misy inona mademoiselle? Raha tsy dia anelongelanareo roa nefa dia ho tantaraiko. Ka aleo aloha aroso iarahantsika mihinana izay vao manety no sady miresaka ihany tsika. Eno aky, sady mba hipirisy vahiny itsidika toy izao anefa izay Eny ary tompoko. Tsy ela fa andoatra azy vetivety Raha indray izany tsy filaminana izany mademoiselle iony Tena manahirana. Ary izany mihitsy zao no atondianay izao satria efa miagravy ilay izy nefa ny gouvernoura mbola misy 3 volana vao hivery. Ao ary dia mazotoa aza misalasala fa hevery toy ny any aminareo ihany aty aminay. Sady mihinantsika no miresaka ihany nareo mianada. Eny tompoko dia samy mazotoa zany. Tena sarotra marina izy izany ary tsy tokony hiandrela amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra nareo. Sady fantatro tsara mihitsy ny tia lovazana an'ity. Tovolahy be setrasetra sady tia manapatra fahefana. Ka efa fantatra hoe izany ny toetrany dia naninona no nitolorana azy ny fahefana? Tsy nampoizina madama. Tena samy nefitra ny rehetra fa anana toetra tsotra sady tia vahoaka manahaka ny rainy izy. Mampalahelo kosa izany Izany ve dia mbola andeferana ihany? Na izany aza tsy misy azo atao raha tsy miverina monsieur le gouverneur. Mampalahelo ny vahoaka. Ary raha sanatrika mitohy izao dia asa izay anjo satria efa manomboka masika sy mikasa ny hetsika ihany koa ny ireo vahoaka ireo Aza hitako ka izany tokoa no iseho. Tsy hitazona anareo mianada maharitra izahay. Vonjeo ny lalana izay mbola alehanareo fa mampalahelo ny vahoaka. Efa misy voasary sady io anaty arona kely io mba analanareo mianada ny lalana. Mbola lavidavitra ihany mantsy any manangana aniko. Misaotra indrindra ry izy mivady na tamin'ny fahatsoram-ponareo roa nandray anay. Indrindra moa izao fiarantsika misakafo izao. Tsy vitan'izay fa dia mbola nivatsianareo voandalana tsara sady mamy be io izahay. Tsy misy antony tokony isaoranareo izany Ianao raha teo ihany koa olona manakajy eto amin'ny tany sy ny fanjakana mademoiselle.
mendriky ny hoajainareo. Zay ary tompoko fa ametraka ny mandra-piony zahay. Raha sitrapon'Andriamanitra dia mbola iony sika. Eny ary tonga vasoana reo mianadahy. Dia mandra-piona any amin'ny monsieur le gouverneur any. Ampitao aminy fa mivavaka ho azy izay mivady mba ahitany filaminana eo amin'ny fanjakany. Misaotra tompoko. Dia mivavaka ho anao ihany koa zahay ry monsieur Iandry mba ho tody amin'ny tanjona tianao tratrarina amin'ireo faniriana tianao hanasoavana ny vahoaka ireo. Dia ametraka mandra-piona indray ary tompoko. Eny ary dia mirasoanareo mianadahy ihany koa. Fahatsara miaro venitra ve ty fanena amintsika ty? Sady mandeha mafy ane izy zany. Fa misy inona ary? Filaza zavatra zao fandehan'zareo makabe zao ny mandresa. Tena izy mihitsy ty. Aleo andrasantsika eto amin'ny malaladalaketo zareo. Ome famantarana reo mpiampina sy mitadidadana antsika mba hijanona. Eny ary tompoko. Fa inona ny dikan'izao ry aza? Manahoana aloha Tena misy zavatra tsy milamina. Manahoana ianao mademoiselle? Manahoana ry mandresy a? Mila Feon'ny Mania amin'ny gouverneur azy zao. Andao fa hoentiko any aminy ary ianao. Manaja anao monsieur le gouverneur. Midira ato anaty fiara. Misaotra tompoko. Asay vo mamerina ny fiarany mitodo miaraka amintsika iaja dia mikarakosy ety anaty fiara dia sady mandritsika ny miresaka ary mandritsy fataraiky a. Eny ary tompoko. Fa misy inona ny makabe toy izao nareo riony a? Miala tsiny indrindra tompoko raha nanelingelinanao aty satria raha ny zava-miseho dia tsy haharitra ny 3 volana mbola hiverenanao. Fa misy manafika ve ny fanjakana sa misy mitady akakeriny sa miady ny vahoaka sa ianareo mpiara-miasa amiko no tsy mifanaraka? Mitady hikorotana tompoko ny vahoaka. Tady hikorotana? Efa vonona ny fiangatsika monsieur le gouverneur. Midira ianao dia andaotsika hanangy ary. Hanao lavalina ve zany sika monsieur le gouverneur? Manao izay atapidirana maraina any amin'ilay toerana feno voasatsika ary mandresy a. Vao lavitra nefa lalana iny monsieur le gouverneur. Ka mila manatratra maraina andro antsika ary mandresy a. Mila miaona aminy a. Eny ary tompoko. Tena tsy mazava amiko mihitsy zany hoe vaoka mitady hikorotana zany ziony. Nefa dia izany no mitady hiseho ao amin'izao fotoana izao tompoko. Fa inona nefa zany no antony fa tsy azoko e. Ao fa ho tantaraiko anao ary e. Ka tantarao ary ingakaingana ianao.
marina enjana be reny fandehantsika aly reny ry mandresy a ka baiko dia tsy maintsy tanterahana mademoiselle ka ino izany mbola hijanonantsika eto betsaka anie zavatra nyresahan'ny tamin'ilay tovolahy tompon'ity terana ity e nidanina natoro tetondray alina mihitsy ary za ito mademoiselle le hoe iandry ve ie fa fantatra koa nga izy ie fantatro izy ahoana kosa mory mandresy ny tsy hijanonana eto mahita an'izao toerana mahafinaritra izao marina izany mademoiselle ka maninona raha foazana amin'izay izy aoka aloha akaina kely izy fa tsy maninona io e tena maika anie sika ry mandresy e tena marina efa misivy maraina izao inona ny mahalasa sainanareo nanadahy eto manahoana ianao tompoko manajanao monsieur le gouverneur manahoana nareo mianadahy nanahoana ny avy-zanana angah zany jereny fomba efa mandeotra izao efa namasaka sakafo maraina ireo mpikarakara ary efa vona ihany koa ny rano mafanandronao ka tsy aleo aloha miomana ianao dia avy eo misakafo andao ary sady maitsika rehefa avy eo midina miaona amin'ny andry izy ny mangina be izany toerana izany tamin'izay nandalo teto aloha dia izy mivady no nandray anay ay nandalo teto koa nareo tena nijanona nakaina kely teto izay fa reraka loatra ary midy anie izany trano izany so dia lasa miakatra kosa ary zareo mety ho marina tokoa izany a nefa tena misy resaka tiako atao aminy mihitsy izao fa tsy ry ambany ve izy ay izany io amoron-drano io e ka inona nefa no ataony eo andao anatiny antsika ohatry ny mandahatra vato ve izy izany manahoana ianao iandry a oay manahoana nareo tompo miala tsiny fa tena varena loatra dia tsy nahatazana ny fahatongavanareo tsy maninona izany ka raha olona amono anao izany izay dia matinay ianao efa manana anjely mpiambina ary mademoiselle dia inona re no azoko atao anareo e ny tenako ty tsy mendrika ny andray anareo raha tsy mandeha miverina eny an-trano misolo fitafiana aloha moy madama koa lasa miakatra kely tsy mba hanana sansa hitany patinao mihitsy ve azy zany ryandry kely izy no any ka fa misy fitaovana amin'ny fidiny fotsiny ae raha tsy dia maika loatra nareo maninona raha avelanareo mba hisolo kely aloha fa maninona nefa izao e ka fitafiana fanaovako ety ampiasana ane tianaovako tito tsy mendrika ny andraisako anareo na izao fahitako anao va maraina ety ampiasana izao aza ryandry a dia tsorika aminao fa tena maharisy lahatra saotranao tompo ndao ary aloha amony sy toerana ety ambony seza eto tsika raha tsy madisy tompoko inona re izany no ilainao ireto vato reto mieritreritra ny anao toadrano kely eto a mba ahafahako mitarika jiro dia reto vato vakiako reto no tompoko anaovako azy dia manam-pahoviana nefa voavitanao izany monsieur anzy zely io ka ny fahavononako amita azy aingana no mby ato an-tsaika ary raha vao mirafitra tsara fotsiny reto vato reto dia mino ahy ianao fa hisy fahazavana mirapiratra eto amin'izay fotoan'izay na alina azy ianareo no hiditra eto amin'ity tanàna ity dia azava foana tena marina izany tena manaiky ny herim-po anananao a monsieur Yandry rehefa te hanan-javatra tsara sy mateza dia miezaka mademoiselle sady tsy voatery Yandry ny fanampiany ny afy ianao vao anao fa miainga amin'ny zava-misy eto an-toerana misy fomba fitenen'izany azy izany raha tsy diso a tsy azoko izany ry mandresy fony izay teny ambanivohitra dia rehefa mandalo amin'ireny lalina be vato ireny zahay
de mahita vato miangonangona maromaro reny de ny mahagagahy zay olona rehetra mandalo eo de manivo vato eo daholo. Inona marena anaran'izy teo ireny no atao hoe Tatao ry mandresy. zay Tatao zay tokoa. Ohatra ny mbola tsy faheniko mihitsy zany teny zany teny fampiasa ty amin'ny fahatobetsilo zany ary misy hevi-dalina be mihitsy tamin'ny androndreo malagasy taloha. Endriky ny firaisakina teny ambanivohitra teny izy io. Matetika lalana be vato na somary avoana no ahitana azy. Ny fitsipolana andreo vato zay mety handratra eo amin'io lalana io no tena dikany. Saingy tateoriana de lasa foto-kevitra natanjaka be io Tatao io satria nanehoan'ny vahoaka teo an-toerana zay firaisakina sy fankatiavan'izay. Tsy nijerena hoe iza nanomboka nanao an'ilay Tatao fa zay rehetra mandalo amin'ilay toerana de mandray vato anankiray ary manipy eo amin'ilay vato efa miangona. Satria nisy olona nanomboka azy ve zany le izy? Maro ny olona mandalo eo amin'ilay toerana amin'ny toerana be vato kely io. Mahatsapy zay mandalo eo fa mandratra reny vato reny rehefa diavin'ny tongotra ka tsy manao fiaro-tongotra ny olona mandalo eo. Saingy tsy nisy mivaky lohan'izany. Dikan'izany de nisy olona anankiray nandalo teo ary nandinika sy nandany andro teo izy hoe inona ny fomba hanangonana na hanalana an'reto vato reto mba tsy handratra intsony. Nanomboka teo no nandalo miverina to matetika ilay olona ary nanangona ny vato kely io teo amoron-dalana. De gaga reo olona zay sendra nandalo mahita azy mitsipona vato ka manangona azy eo an-tsisiny ary miverin'ny olona aza fa adala izy. Mahaliana tanteraka izany tantara izany monsieur le gouverneur. Rehefa reraka izy de mijanona ary mibikabika an'ilay vato nangoniny. Rehefa nandinika nefa ny olona sasany izay nandalo de nahatsapa fa to miala tsiritery tokoa ilay vato nandratra azy ireo. De nasy teo aza ilay olona zay nanangona andreo vato ireo nefa misy olona mandalo teo de resy lahatra koa ka mba nitsipona andreo vato sisa teny amin'ny lalana ary nanipy azy teo amin'ilay vato efa nivangongo teo amoron-dalana. Lasa resaka sy adevitra teo an-tanàna ty vato nivangongo ity. Inona ny hafarany? Nanokana andro anankiray ireo mponina teo an-tanàna ary nandeha teny amin'ilay lalana feno vato de samy nandray ka nanipy teo. Tsy nampoziny zareo anefa tamin'ny zareo mbola nitsipona ny vato io ity tonga nanatona azy ireo le olona miverina fa olona dala zay nitsipona andreo vato ireo ary nanangona azy teo an-tsisin-dalana. Nijanona tamin'ny asany aloha reo olona zay nitsipom-bato ary niteka sy noby azy na de mbola feno vato aza teny an-tanany zareo. Zany ve tompoko? Gaga izy ary tsy nahateny. No averiko izy fa adala mitovy aminy koa ianareo mitsipona andreto vato reto. Rehefa niteny tamin'ireo vahoaka zay nijorona nodidina azy izy. Tadidio anefa ho izy fa ity lalany ity de mandratra atsika izay mandalo eto taloha. Saingy ankehitriny ho izy de atsika andehanana tsara izy ity satria efa niala ireo vato zay nandratra atsika. Ka ireo vato kely nitsiponto ireo izy de tsy narika fa ireo nangonto ireo mba atao arika hiavany lalana. Ko miangavanareo raha hitanareo fa netsina soa zay nataoko izy tamin'ireo vahoaka de antsipazo ary atataovy amin'ireo vato zay efa nangonto ireo reny vato eny ampilatananareo reny. De faly tokoa ny olona ary misaotra sy nakasitraka ny tsitovolahy zay noeverina ho adala ity taloha. Nanomboka tamin'io andro io de lasa fotopisainan'izy ireo ny mandray vato isaky mandalo eo ary manipy eo amin'ilay Tatao zay nataon'ilay tovolahy. Lalina be zany hevitra zany Ay ve tompoka izany no hevitry ny teny hoe Tatao? Eny zony ary sotoavina reketin'io Tatao io koa tateoriana de ny hoe mifandraisany tsirairay anjara amin'izay asa natao na de kely monja azy efa entiky ny firaisakiny ahavitana zavatra tsara. Tiako ary mahafinaritra azy zany fanazavanao zany tompoko. Ka zao ry andry rehefa mandinika ity ataonao ity raha misy olona mandalo zao eto ka mahitanao mitaona sy mandrafitra an'ireo vato ireo de ho everiny olona fa daly ianao. Ho betsaka aza ny anatsatso sy andrabiraby ianao. Hevitra anao fa manopy ianao hoe vato firy moa zany no ilaina vo ahatambatra an'io ianao ka ho lasa tohadrano afahanao mitarika jiro. Mahatapan'izany tokoa tompoko. Indraindray manko de misy olona mandalo ihany ity. De izany tokoa no tenindreo amiko. Variana indray zany rehetra zany tompoko. Ka izao aloha no tena nandalovako aty aminao ry andry. Eny tompoko. Tiako raha mba tonga miaona any amiko ianao any amin'ny lapa misy fanjakako.
mendrika an'izany ve a monsieur le gouverneur? matoa miangavy anao dia mendrika an'izany ianao e. nefa tsy ho tratrako ny androany ka ny fanekeno ny fiangaviako fotsiny aloha ny ilaiko izao e. vonina tompoko sotro aminao a fa hatramin'ny nahafantarako anao dia te iona aminao foana ireo ezaka sy ny fanirianao rehetra ary ny fahaizanao manokana no tiako afindra sy hofantiranao andreo vaokako ireo ka asa vonahinao an'izany ve ianao? efa hatramin'ny ela no vonina tompoko ary manome toky anao fa vitako ary azo atao tsara ireo rehetra tetikasako efa nasehoko anao ireo. ny tempo fitiavana ireo vahoakanao ireo ny foko ary vonina ny tena ho azy ireo ary raha ilaina. Saotranao manoko loatra izany tenao izany jiandry andeha nefa aloha zahay satria mbola misy zavatra manahirana ihany mampanantena anao nefa fa vao tonga any aho a dia aniraka olona kanao. misaotra indrindra amin'izao fitokisana napetranao amiko izao tompoko ary mbola averiko aminao indray fa efa ela ny vonina anao izay mba hampandroso ty tanin-drazana iarahantsika manany ity. Saotranao ry andry izay ary aloha fa ilao zanay ianao a ary dia manantena ny aona aminao indray tsy hoe eny ary tompoko. natombotsy ny ekipa ny radio Feon'ny Mania ho anao teo a ilay tantara nampitondràna lohateny hoe Tatao. Tantara izay sanganasany Simon Menjanahary ary natokany mba ho fanohanany ny laharana 7 dia Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina. Tantara no lalaovin'ireo ekipa rehetra eto amin'ny radio Feon'ny Mania. Mbola ito